Natomboka androany ny fanolorana fanampiana ataon'ny fitondrana tetezamita ho an'ireo sahirana ao anatin'ny hetsika zoma fifanomezana. Mbola ao anatin'ny vaninandron'ny ririnina isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tokony tsy hataitra ny hatsiaka sy ny herika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Mbola tsy ampy ny drafitra fiarovana ny sokatra eto Madagasikara ka eo am-pitadiavana tetika ady hafa ny tompona andraikitra anakana ny fanoranana antsokosoko. Sationa ny vaovao atolotra anareo amin'ity hariva ity ireo ny tanysaina teo ireo. Fahalitafahana aminareo indray tena tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fanorana ny vaovaon-tsary teo amin'ny televiziona malagasy amin'ity hariva ity. Araka ny fanaroso tamintsika tamin'ny lohateny teo ary dia natomboka androany ny fanolorana fifanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana eto Madagasikara eto Antananarivo sy ho an'ny fahatany. Tafiditra anatin'ny fandaran'asa ny fitondrana tetezamita amin'ny fanampiana ireo vahoaka sahirana ka nantsona hoe zoma fifanomezana moa ity hetsika ity. Androany no nanomboana izany tetsy amin'ny lapan'ny Ambohitsiroatra izay natrehan'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina arantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay miaraka amin'ny fiandriana Arsan amin'ny sarin'ny Stéphane Alphonse. Fianakaviana sahirana avy eto Antananarivo sy ny avy any faritany manana olana ara-tsosialy no nahazo fanampiana avy amin'ny fiadidian'ny fahefanavon'ny tetezamita teto Ambohitsiroitra. Ao ireo ray aman-dreny mananjanaka mahay nefa tsy afaka mampiana-janaka noho ny tsy fananana. Ao ireo mananjanaka marary tsy afa manoatra noho ny alafin'ny fitsaboana. Misy koa mpiompy avy any Mampikony manana omby ny ilatsahan'ny varatra any ka tsy afaka hiotra amin'ny fiainana intsony. Ao koa ireo hiaran'ny Tsindrajolena. Ny faharavany tamin'ny ampelantaniko no lozana io dia mahatsapa fa mitsifoditra mizaniteny satria tsy manana hevitry ny libentegna. Mila omby hafa ianao zany efa anao miasa manao miasa. Dia mpisaorana aloha voalohany indrindra satria namaly anay vahoaka madinika tokoa ianao. Tamin'ny setsieny teo aksidanté ny zandriko, le olona nanao aksidanté anay dia tsy nikarakara anay mihitsy. Dia nandefa taratasy taty aminao zay niara-mivaly izy roa ireo dia isaorana ibetsaka anao zany tompoko. Misy fanampiana rabola zany nenanao dia raisy ny ataon'ny présidence ny fitsaboana rehetra zay tokony atao koa zany. Tranga 12 samihafa no hita teto. Samy nandefa taratasy sy fitarainana taty amin'ny fiadidian'ny fahefanavon'ny tetezamita avokoa moa izy ireo. Namaly ary niaino izany ny sampana sosialy eto Ambohitsiroitra sy ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita. Ny zavatra tsapa dia mitombo ireo olona mila fanampiana ary tsy mahita tsony izay lalana koale. Ka zay no nahatonga anay hoe manomboka zao dia isaky ny azoma dia asiana ny hoe zoma fifanomezana na zoma fanampiana ihany koa dia izy io hoentina hanampiana an'ireo olona izay mila an'izay fanampiana izay ary hoentina ihany koa hitsinjovana an'ireo rehetra eraky ny fokontany rehetra na ny distrikta manerana ny Madagasikara. Tsy voasambany moa ny fanampiana toy izao fa etsika efa fanaon'ny sampana sosialy eto anivon'ny fiadidian'ny fahefanavon'ny tetezamita isaky ny zomahary dia isy ny fanaraha-maso ny tranga tsirairay avy isaky ny komuna. Moarantsika amina anatina fandarana manokana moa eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny 7 ora sy sasany alina izao ny mahakasika